nahazo kiosika ho amin'ny fialamboly sady fitiliana maimam-pona ny aretina azo avy amin'ny firaisana Aranofo ny tanorany Moramanga. Ary andray anjara mavitsika amin'ny asa soa ho an'ny sahirana ara-pivelomana eto Madagasikara kosa ny mpikambana teratany Minervois Sans Frontières fa tsy ianona fotsiny amin'ny fanomezana avy amin'ny Dinambato. Raha mahafinaritra tompoko lasy tompoko vavy tonga eto amin'ny fotoanany vaovao miparitra amin'ity alatsinainy fa 9 ny volana febroary 2024 ity manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Bertrand Levimanana sy Ange Rakoto Arso no miaraka manolotra ny vaovao. Ange Rakoto Arso izay solitena ny televiziona any amin'ny district ny Manjakandriana. Miarabanao Ange. Miarabanao Bertrand dia miaraba ny mpanaraka ny televiziona malagasy amin'izao vaovao-paritra izao dia miaraba manokana ihany koa ny district ny Manjakandriana manontolo. Avitrantsika dia ho any amin'ny district ny Moramanga ao amin'ny faritra Alaotra Mangoro miresaka kely mikasika ny fanjarian-tsakafo nisy ny fampiofanana nomena tena anivon'ny commune ho amin'izany resaka fanjarian-tsakafo izany ka no atevenina bebe kokoa tamin'izany ny ao amin'ny lafiny fampitombona ny vokatra ara-pambolena iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Xavier Tolotso no nanolotra ny vaovao. Commune roa ato anatin'ny district ya Moramanga no esan'ny ONN mba hanatsarana ny fanjarian-tsakafo isan-tokantrano izay arahana amin'ny mpiray ombinantoka toy ny tetika Asam-Batovy sy ny TRDR ary ny Koanomady taoriny ny fiofanana izay nataon'ireo tantsata amin'ireo commune voakasiky ny hanatanterahana ny tosika ara-teknika miaraka amin'ny famatsiana fitaovana hanatsarana ny vokatry ny fambolena izay nitanterahina amin'ny volana Oktobra 2024 lasa teo. Tonga teny an-toerana ny tompona andraikitra avy amin'ny ONN sy ireo mpiray ombinantoka nitsidika ireo tantsana hanatanteraka amin'ny fiofanana izay niratovin'izy ireo ka tamin'izany no nitsidiany ny fokontany Pasipotsy sy ny fokontany Atsinanambohitra izay samy ao anatin'ny commune Pasipotsy mandeha laza ary ahitana tokantrano miisa 220 izay mivondrona ao anaty fikambanana ka nahazo fanohanana avy amin'ny ONN toy ny fitaovana sy ny masom-boly. Velara-tany mirefy 2 hektara no nanaovan'izy ireo fampiarana tamin'ny alalan'ny voly teknika manara-penitra izay tohanany Koanomady sy ny DRDR Alaotra Mangoro. Tao amin'ny commune Bevorona kosa dia ny fokontany Tandrokomby izay ahitana tokantrano 930 no nahazo tombotsoa ka velara-tany mirefy 2 hektara no nanaovana asa tana maro ka nampiasana olona 750 tao anatin'ny 530 andro ary ny tetika Asam-Batovy no niantoka ny vola nentim-manana tamin'izany. Nahafaly ny tantsaha fanohanana nataon'izy ireo tamin'izao fiarahana tamin'ireto mpiray ombinantoka ireto izao satria dia ho tsara mivokatra amin'ity taona ity ary inona fa ho tratra ny tanjona dia niady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo izay ezahany ONN hatrany indrindra amin'ireo tokantrano marefo ara-pivelomana. Anisan'ny fanomezana endrika ny tanàna nefa mahasoa ny tanora ihany koa ao amin'ny district ny Moramanga ny fananganana trano kely kioska iray izay sady ahafahan'ireo tanora miala voly no ahafahana ihany koa manampy azy ireo eo amin'ny lafiny fahasalamana. Ange Rakoto Arso. Miorina ao an-tampon-tanànan'ny Moramanga ny kiosk natao ho fanomezana fahafaham-po ireo tanora eo amin'ny setra fialamboly sy ho fitiliana maimaim-poana ny aretina azo avy amin'ny firaisana Aranofo izay fiara-miasa amin'ny tetikasa Ambatovy sy ny commune Ambonivohitra Moramanga. Hitatitra an'izay vaovao izay Xavier Ratolotso. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny tahalam-pifanakalozana na espace d'échange ho an'ny tanora folo ka hatramin'ny 420 taona izay nitanterahina tao amin'ny kianja munisipaly eto Moramanga. Ny fametrahana ity tahalam-pifanakalozana ity izay nampitondraina ny anarana hoe Gona Kioska dia isan'ireo hetsika karakaraina Ambatovy mba hanampiana ireo tanora ireo. Amin'ny mampikambana feno azy ao amin'ny fiarahamonina dia nandray anjara Ambatovy amin'ny ady amin'ny fianaky ny VIH sida izay tsy azo lavina fa loza mitatao ho an'ny fampandrosoana. Izay no nambarany taleny sahana ny andraikitra ara-tsosialy ao Ambatovy Ramatoa Jennifer nandritry ny kabariny. Ity tahalam-pifanakalozana ity tokoa mantsy dia maneho ny finiavan'ny orinasa ampitombo ny ezaka ataony hiadiana amin'ny VIH sida sy fiarovana ny ankizy ato anatin'ny faritra Alaotra Mangoro. Ity Gona Kioska ity arak'izany dia natokana indrindra ho an'ny tanora folo ka hatramin'ny 420 taona ary natao mba hampihenana sy hanovana ireo fitondran-tena mety ampidi-doza eo amin'ireo tanora. Eo ihany koa ny fanentanana azy ireo eo amin'ny resaka fahasalamana sy tontolo iainana ary koa ampahafantarana azy ireo ny zony. Hanampy ireo mpiray ombinantoka rehetra ireto ity kioska ity
indrindra fa ireo fikambanana mikarakara ny tanora eto amin'ny faritra mba ahafahan'izy ireo mametraka paikady mahomby hiatsina ny VIH sida sy hampy velarana azy ireo. Niarahana ny salata amin'ireo mpiray ombin'antoka maro miankina sy tsy miankina fanjakana amin'ny fametrahana sy fampandehanana ity kiosky ity. Anisan'izany ny sampandraraparitra misahana ny tanora sy ny fialamboly, ny tanora mpanabe olo-tsahala na ny père éducateur eto Moramanga ary ny ONG Ojit. Ambatovino maty vola ny tahalam-pifanakalozana izay napetraka ao anatin'ireo faritra roa ireo ka mihoatra ny 100 tapitrisa ariary ny teti-bola lany tamin'izany. Eo setry ny fandriam-pahalemana ao amin'ny distriktan'ny Manjakandriana dia nahazo foto-drafitra asa vaovao zareo teo anivon'ny gendarmerie-pirenena Ange Rokotaso. Vita soamantsara tokoa ny 14 janoary lasa teo ny fandraisana ofisialy ny fanatsarana foto-drafitra izany hoe ny bureau brigade gendarmerie pirenena tany an-toerana. Ny gendarmerie-pirenena ny an-toerana moa izay manao ny entso zavatra eo amin'ny fitandrona ny filaminana. Ange Rokotaso. Nasy-panavozana atiny sy ivelany ny bureau brigade gendarmerie pirenena eto anivon'ny distriktan'ny Manjakandriana. Ny faraparan'ny volana janoary teo mantsy no nanatanterahana ny fandraisana ara-pomba ofisialy ny asa vita rehetra. Fiara-miasa teo amin'ny gendarmerie pirenena sy ny entreprise sitraka no nahavitana izany. Fa maty mbola vokatra ny fitantanana mahomby tao amin'ny PRMP, secrétariat d'État chargé de la gendarmerie, na ny SEG no nahazoany tombon'ny brigade ny gendarmerie pirenena an'izao asa izao. Ankoatra ny fanatsarana atiny sy ivelan'ny trano dia nahazo ny toeram-pivoahana sy fidiovana ihany koa ity brigade gendarmerie pirenena eto Manjakandriana ity izay olana teo aloha teo. Nandritry ny lahatony tamin'ny fotoam-pandraisana ofisialy io no nanomezan'ny commandant brigade gendarmerie pirenena eto Manjakandriana Andriamatoa Irina Solarmana Anselme Toky fa hanao ny ezaka hanatsarana ny fomba fiasa ao anatiny mba homendrika ny fanavaozana ety ivelany. Eo koa ny fanatanterahana ny iraka fiarovana ny olona sy ny fananana mba hampanjakana ny fandriampahalemana ka ahafahan'ny mponina mamokatra bebe kokoa. Raha tsy hivana moa dia toka gasy 520 senja sy 2 litatra no tratra sy nidorana tamin'ny taona 12 amin'ny 2 iny. Toka gasy izay tratra raha nandalo ny lalam-pirenena faharoa eto amin'ny distriktan'ny Manjakandriana. Nahitana fiainana ihany koa ny loza mifamovozana teto amin'ny lalam-pirenena faharoa tamin'ny taon-dasy iny na dia teo aza ny naharatrana sy nafanapesana mpandeha. Ary farany dia azo lazaina ho mandry fahalemana ny distrikta Manjakandriana satria nahitana fiainana ihany koa ny setrasetra sy ireo alabotry isan-karazany ary nahitana vokatra ny asan'ireo mpitandro ny filaminana. Mahakasika indrindra ny fiainam-bahoaka ao amin'izany distriktan'ny Manjakandriana izany sy taorian'ny fandaminana nataon'ny commune dia nanomboka tamin'ny voalohany ny volana janoary teo no niditra tao amin'ny tsena vaovao ireo mpivarotra taorian'ny efa-bolana ny varotan'izy ireo vonjomaika tany Manakasikely. Ny 12 febroary zao moa izany vao hiditra ao amin'izany tsena vaovao zany kosa ny mpivarokena aorian'ny fanaovana ny fitokanana. Ange Rokotaso no mitatitra ny vovony. Efa samy nahazo ny anjara toerana ivarotany avy ireo mpivarotra eto amin'ny commune Ambonivohitra Manjakandriana taorian'izay iray volana nitokanana ny tsena vaovao izay. Misy arak'izany ny fandamina sy ny fipetra-takiana amin'ireo mpivarotra mba hitandrona ny fahadiovana sy hanajana ireo foto-drafitr'asa izay natao manara-penitra. Fipetra zao tsy azo asiana hafa zany tsy azo anaovana hafa ato anaty trano satria mandoto an'ilay rindrina sady mandoto an'ilay tapaka asa maintimainty. Dingana voalohany ihany aloha izao natao izao fa rehefa vita ny fandamina rehetra dia iroso tsikelikely amin'ny dingana faharoa indray ny commune avy eo. Dia ny fepetra efa nisy fifanarahana zany vita tsoratra nataon'ny commune izay fifanarahana ny arahana tamin'ny mpivarotra ary samy manana ny tsipirihany amin'ny karazan'entana izay varotana ary dia misy ny fepetra izay raisiny commune raha ohatra ka nisy tsy fanatanterahana izany fepetra izay. Ao an'ireo mpivarokena zany dia ny mba hanara-penitra izay fivarotana izay dia nisy fanitrahana ny carreau, fanatonana ny hena, fanidinana ny tsena zany izay mona sy atenanay fa ho vita atsoatsy angamba ny amin'ny 2 herinandro ary tsofokao koa mpivarokena tena atao commune Manjakandriana. Notsinjaraina araka ny entana anidiny avy ny toerana nomena ireo mpivarotra ka miisa 70 ireo mpivarotra anana amin'ny latabatra, 90 kosa ireo mpanao confection, 10 ho an'ireo mpivarotra friperie, 10 no azon'ireo mpivarotra enta-madinika, 10 ho an'ireo mpivarotra hani-masaka ary 90 ho an'ireo mpivarokena.
Ange Rakotorso anisan'ny manan-karena légumes isan-karazany nareo ary dia anisan'ny namokatra ihany koa manjakandrina teo amin'ny fahavitany dia ny fotodrafitrasan'ny tsena eo ihany koa hoan'ny zandary arahabaina manokana manjakandrina amin'izay zavatra izay. Fa manao ahoana aloha ny toetrandro any amin'izay manjakandrina amin'izao fotoana izao? Fotoanan'ny orana mantsy zao. Misaotra indrindra Bertrand, fotoanan'ny orana hoy ianao fa ny mahazindana amin'ny mponina any zany amin'izao fotoana izao tsy dia hita loatra izay orana izay ary tao anatin'ny herintaona zany dia nahitana fiovana tokoa izay toetrandro izay any amin'ny distrika Manjakandriana. Ny distrikany Manjakandriana izay malaza hoe manery-dava no sady mangatsiaka. Fa tao anatin'ny herintaona dia gaga ny olona fa tsy nahitana izay herika lava izay fa isaina angambany azo asiana amin'ny ratsan-tanana ny orana tany amin'ny distrika Manjakandriana. Eny fa namandrak'izao ary dia tsy dia ahitana firy an'izay orana izay fa nisy fiovana tokoa ny toetrandro any amin'ny distrika Manjakandriana. Izany hoe vokatra ilay fahasimban'ny ala zany mahatonga an'izay sa inona mety mahatonga an'izay? Mety fandraisana satria amin'ny distrika Manjakandriana iny raha mahatsikaritsika amin'ny lalam-pirenena faharoa iny fa misy zany ny fanaovana teviala any moa zany no matetika ihany koa akan'ny mponina avy aty andrenivohitra ny kitay sy charbon dia ary ny hazo anaovana trano. Hazo dia azo lazaina hoe somary solasola ihany zany ny ala amin'ny lalam-pirenena iny fa amin'izao orana efa latsaka izao dia efa maniriniry zany ilay hazo dia mety misy ifandraisany amin'izay ngambany ny toetrandro izay miova. Izay masy ilay fitenenana hoe Antananarivo no be trano fa vaky ny adina ny solavatony zany hoe rava daholo ilay ala ny amin'izany faritra izany ka hitanina zany ny olona eo amin'izay fiarovana ny ala zay. Nisy fotoana nandalo tany Manjakandriana Ange nitady rano somary sahirakirana ihany nitady rano tapo-tanàna ny Manjakandriana. Nisy ihany ny rano ampompo ohatrany nampitahorin'ny olona hoe tandremo fa tsy azo antoka ilay rano. Ahoana fipetraka izay? Anisan'ny olana mbola mipetraka moa zany izay amin'izao fotoana izao izay resaka rano izay. Tsy manana an'ilay rano fisotro madio zany Manjakandriana? Ny rano fisotro zany misy zany ampompy fa somary misy zany hoe ilay rano zany amin'izao fotoana izao mila fampangotrahana izy vao asotroana fa tsy asotroana hoe tonga dia mivantana. Fa misy zany mbola isy zany tetikasa aoriana kely araka ny filaza tokony andrehitra tany an-toerana fa ho amboarina asiana fijerena manokana zany mahakasika an'izay rano fisotro izay fa eto ihany koa zany dia manentana manokana ihany koa ny mponina any amin'ny distrika Manjakandriana indrindra moa zany amin'ny renivohitra satria eo amin'ny le château d'eau zany dia misy ihany koa ny olona izay manary pako manao fanariam-pako manakaiky an'izany château d'eau izany na dia manao ezaka matetika zany ny fokontany ao amin'ny commune Ambonivohitra amin'ny fanadiovana zany manodidina ny château d'eau zany satria samvarina any amin'ilay rano avokoa ny loto amin'izao rano sotroina fa amin'izao fotoana izao zany efa misy ny ezaka ataony fokontany efa tsisy fanariam-pako intsony amin'izany château d'eau zany fa isorana be deaibe ny mponina tsirairay moa zany amin'izay hoe fijerena manokana ny fahasalamana satria antoka ny fahasalamana tokoa ny rano fisotro madio ao anatin'izany district izany. Tsara ny resaka fahasalamana ny Ange nisy fotoana hoe nisy peste tany Manjakandriana aiza ho aiza mikasika an'io amin'izao fotoana izao? Raha ny amin'izay hoe peste izay Bertrand amin'izao fotoana izao nisy tokoa izay resaka nandeha tokoa izay resaka peste izay dia misy moa ny fanatonana ny médecin inspecteur ao amin'ny distrika Manjakandriana dia nanambara misy zany ny médecin inspecteur fa efa voafehy tanteraka izany resaka peste izany eo anivon'ny distrika ny Manjakandriana ho ihany zany ny médecin inspecteur satria tamin'ny 13 janoary teo zany no nisy trangana peste afara tany amin'ny distrika Manjakandriana ary tsara tsahevina fa tamin'ny 20 décembre teo no nisy olona matin'ny peste tany amin'ny fokontany Ankorobe ao amin'ny commune Ambotolomahitsy tamin'izay dia olona valo no voan'ny peste dia ny roa tamin'ireo no maty satria ny olana tamin'izay dia tsy nanantona toeram-pitsaboana ilay olona nanao dokotera-tena dia sady hoe lavitra ny toerana fitsaboana ihany koa ny toerana anisan'ilay olona izany hoe ny alohan'ny fidinany tao amin'ny sampandrana fahasalamana moa zany no nahafaty an'ireo olona anankiroa voan'ny peste ireo dia tsara marina zany moa zany fa ny volana novembre hatramin'ny volana aprily no tena hoe mampirongatra an'izay peste izay dia anefanana ihany koa ny mponina rehetra satria tsindrina fa hoe miresaka vadiovana hoe médecin inspecteur zany no tena hoe fanafy voalohany iadina amin'ny peste izay satria raha marota dia miakatra ny voalavo miakatra tanàna dia tsara zany mba hitanina ny tsirairay resaka fadiovana izay fa misy ny fanentana sy tenana ifotony atao amin'izao fotoana izao amin'izay fadiovana izay. Ivadika ho any amin'ny faritry savasika resaka kely mikasika ny fanentanana eo amin'ny zofo sy ny fiarovana ny ankizy amin'ny herisetra izay fanadidina nataony solotena ny televiziona malagasy any amin'ny district ny Sambava.
zo sy fiarovana ny ankizy amin'ny herisetra, ny tambajotra fiarovana ny ankizy amin'ny herisetra ary fanangonana ireo antotanisa mikasika ny herisetra amin'ny mahazo ny zaza sy ny ankizy. Ireo natanjany atrikasa momba ny zo sy ny fiarovana ny ankizy amin'ny herisetra ny Zomato Lakanto teto amin'ny Hôtel de Ville Antala. Tombomarika tamin'izao atrikasa zao moa ny ONG SAZ izay sady mitondra ny favelabelaarana tamin'ny Andriamatoa Bertrand Rabesso. Nohotry ny ministera ny mponina tamin'ny alalan'ny Andriamatoa Rafidson Jean ity lalàna miaro ny ankizy ity. Zavatra rasatsika mihitsy tsotra zany dia ny fandraisan'ny herivelo rehetra tsy akanavaka zany andraikitra zany mikasiky ny zavatra mitranga na misetra mitranga mikasiky ny zaza zany eto anatin'ny commune urbaine Antala zany nady anatin'ny district Antala zany tsiny fa fanatsarana ny fiarovana zon'ny zaza zay ary indrindra fagnentanana ny olo tonga saigny fa manana zo manana ny maizy azy ny zaza fiarofana satria sokajin'olo mare. Ary fantatra teto fa raha misy 91 718 ny sanimponina ato amin'ny commune urbaine Antala dia ny 180,3 dia ankizy avokoa. Mametina zava-bita teto ministera ny mponina sy ny ONG SAZ. Fa itodika eo amin'ny fiomanana amin'ny valomarsa sady sika ange. Mba ho fandravonana ny fandraisana ny fankalazana ny andro ny valomarsa izao izay atao any Antala amin'ny faritra Savady ny tanterana ny Zomato Lakanto teo ny fivorina voalohany hiatrehana amin'izay. Fanajajena. Fametrapetrahana voalohany amin'ny fitsinjarana ireo adidy sy andraikitra ho amin'ny fandraisana ny fankalazana ny valomarsa atao amin'ny faritra Savady amin'ny titana rombororivo ity izay atao eto Antala no antony fivorimbeny ireo vehivavy tato amin'ny efitrano malalaka ny district eto Antala ny Zomato Lakanto teo. Mamintina ny tsara fantatra tamin'ity fivoriana ity Ramatoa Narfine filohan'ny valomarsa ato amin'ny district Antala sy Anita filohan'ny valomarsa ato anatin'ny commune urbaine Antala. Tena niaraka tamin'ny herivelo azonao zegny hoe herivelo satria solony tegna ny viavy isan'ny tsokajiny na ny mpivarotro na ny solony tegna ny fikambana mbiavy présidenty na le mpandraraha samby nanotsoina teto aby ary ny zavatra nataon'androany zegny dia nanangany commission de fête dia samby manana ny sokajiny isan-karazany zegny napetraka androany samby natry Antala hiarovantsika amin'ny valomarsa Antala tika ho lasa modèle lavatsika fa tsy hoe aloha tantalahy karaha zao ka izy ke hiry lasa zao ndraiky ka mba haingany hiakatra foa zegny le deraderantsika avy Antala fa tsy jojo. Tonga maro tokoa namaly ny antso zareo ary sady navitrika nandray ny andraikitra. Ijanona any amin'ny faritry Savay any sika nanetana ny olona tsy anapaka azo ny filohan'ny filohan-kevitra ny filohan-kevitra ambony ny teteza mita any Antsirana Andriamatoa Tsivaka Rarson Sylvain miaraka tamin'ny mpandraraha Ratoekarena Bekasy fanadidina miaraka amin'ny Rantanirina Eleonore TVM Sambava. Nandeha nidiny fotony tany Fokotany Mandena en commune rurale Maromby ny vice-président ny membre en congrès teteza mita Tsivaka Rarson Sylvain sy Andriamatoa Bekasy solitena mpandraraha Ratoekarena amin'ny Sarobidy aty amin'ny faritra Savany ny sabotsy fefatra amin'ny volana Janoary taona 2024 teo. Nanentana ireo olona mipetraka manamorona valan-javaboary maro jezy mba tsy anapaka azo intsony. Ny hidina ty amin'ny fotony mihitsy zany zay anao vahoaka tsy anapaka azo intsony aragna mafy fa zay dia tsy vidy pakazo zay tapalareo intsony. Fa nisy ihany koa ny etaetan'izy ireo. Mba hoaka iny kakazo le tapaka rehetrarehetra zay lavitana PV de consultation na dia tsy ara-dalàna lazana izy zay kosa mametaka hoe ara-dalàna regny natoa fina voisa ary nazahoana PV de consultation. Igny zany tokony alefa ialantsika zany amin'izao fanagna azo zao mba hiverenantsika amin'ny stock zéro. Faharoa magnaraka izay nakatony banque zany continuer opérateur économique ka raha ohatra hiditra ny famahagna orana ny fanjakana dia mba mangataka zay ovany compte zay nakatony mikasiky baderose io anisan'izany manotenanay mba ovana ny compte satria raha tsy misokatra i compte tsy afaka misigner domiciliation amin'ny banque afana manao exportation. Fa io zany angaviana mavesaka amin'ny ministre de l'environnement mba hifampiresaka amin'ny ministre de finance amazy olona. Fa ankoatr'izay dia fandrin'izy ireo ny ampidirana ny listolona ny faritra ny Aviny mba hisin'ny asa fampandrosoana.
Iverina hoeto analamanga isika makasika ny asa soa misy ny etsika ataon'ireo mpikambana avy amin'ny Minervois sans frontières Madagasikara mba anao bebe kokoa eo amin'ny fanampiana ireo sahirana eo amin'ny fivelomana fa tsy dia ionina fotsiny amin'ny fanampiana ireo avana avy an'ity Ambato. Fanadidina miaraka amin'ny Alfred Rendrenanjo. Ny faran'ny taona sy ny voalohan'ny taona ihany no fotoana anatanterahany ireto mpikambana ao amin'ny fikambanana Minervois sans frontières France Madagasikara ny asa soa ataony amin'ny fanampiana ireo fianakaviana osaosa ara-pivelomana. Hatsarainy izany amin'ity taona 2024 ity. Ny sabotsy 4 février teo no nalalana izany nandritra ny fivoriam-be nataon'izy ireo tety Antanandrano Antananarivo Avaratrano. Ankehitriny izany izao ny fikambanana dia tsy ionina fotsiny amin'ny fanampiana ny association jumelle ny andafika isarandreny fa hiezaka kosa hitondra ny anjara-bidikiny amin'ireny fizarana ataona ireny. Ny toby-pahasalamana sy ny sekoly no tena anompanan'ny fikambanana Minervois sans frontières France Madagasikara ny asa soa ataony amin'ny fanampiana ny mpiarabelona. Eo amin'ny fifampiarabana tratry ny taona dia navita ny anjarany ihany koa ny faritry Sava izay nitariny lehibe ny faritra Abdila araka ny tatitry ny namana Rantany Irina Eleonore TVM Mosambava. Telo andro no narita ny fampiofanana momba ny sekourisme ho an'ireo mpiasan'ny Médecins du Monde 12 mianadahy eto Sambava ka ny antoandro ny 2 febroary iny no namaranana izeny. Tomamarika tamin'izao fampiofanana izao ny Croix-Rouge malagasy eto amin'ny faritra Sava ka mpampiofana roa mirahavavy no nanatanteraka izeny teo ambany fiahin'ny coordonnateur régional Andriamatoa Marner Jean-Luc. Anisany nampiofanana teto ny fomba famonjena aigny ho an'ny traboina rehetra, ny folaka, ny torana, ny sempotra sy ny sisa. Misy arak'izay ny zavatra andrasana ho azy ireo. Mba faly hoe amonjy le mpiarabelona aminazy andafitra ny fampirako dokotera zeny. Hoe engany izy re amin'ny lalafao mba samby atadidy le zavatra nataon'zare zegny amin'ny restauration nataon'ety agnatin'ny 3 andro. Aorian'ity fiofanana ity dia afaka miasa avy hatrany izy ireo mampiatra ny fahaizana izay mirantoviny tsara nefa ny magnamariky fa tsy dokotera izy ireo fa mpamonjy aina ihany. Izano eto ihany ty fampiofanana izay karakarainy Croix-Rouge malagasy eto Sava izao fa hitatra tranon'ireo orinasa maro samihafa sy ny fikambanana izay mangetaheta izany fampiofanana izany. Fanadidina niaraka tamin'ny Razaka Arton iny fanadidina teo iny makasika indrindra ny ezaky ny Médecins du Monde niaraka tamin'ny Croix-Rouge malagasy. Fa andray ny asany amin'ity herinandro ity ny lehibe ny faritra Amoron'ny Mani maître Maminirina Joshua Eugène taorina ny tsy fahasalamana izay nahazo azy. Nivoatra io malotolakandro tamin'ny varandresaka ho an'ny mpanao gazety izay nataony tao atapon'ny vinany. Nambarany tamin'ny fotoana io fa afaka manao soniny atota taratasy rehetra momba ny faritra izy. Nandritra izay tsy nahateo azy izay fantatra moa fa amin'ny zoma ho avy izao no ifampiarahaba tratry ny taona ny faritra Amoron'ny Mani hotarihany lehibe ny faritra izay efa misy fiatsarana betsaka ny fahasalamana araka ny efa tatitra nomeny ireo solitena sy ireo mpiara-miasa avy any an-toerana. Fa rongony milanja 10 kilao ao anaty finosana maromaro kosa to anatin'ny gony roa no tratehaky ny mpitandro ny filaminana sy ny gendarmerie pirenena tany Ampasamanjava ao amin'ny distrika ny Manakara faritry Vatovavy fitovonany. Izany dia vokaty ny fiaraha-miasa nisy teo amin'ny ben'ny tanàna sy ny fokon'olona. Efa natolotra ny manam-pahefana moa ireo rola izay navanina izany eloka izany Robertson PVM Manakara no mampita ny vaovao. Vokatry ny ireo ranom-baovao marim-pototra avy amin'ireo sarasitrapo dia tratehaky ny mpitandro ny filaminana avy ao amin'ny poste avancé ny gendarmerie Ampasamanjava atao anatin'ny district ny Manakara ireto olona voilà izay atao hoe dahalo raindahina amin'ny fivarotana rongony. Dido na René Dido no anisany mpandray ary Ferson kosa
no mpamasy izay sara marina fa dia avy any andemaka vohipeno no fipetrahany fa dia mitondra izao rongony izao. Fanazavana avy hatrany hoentin'ny tompona raikitra. Ary dia nahatratra ny rongony eo amin'ny roisaty izy io. Misy ny lody zety, misy ny saseza, fitambarany 15 kilô. Miangavy ny vahoaka ato amin'ny faritsy izao. Fa raha misy maheno vaovao, tokony ampilaza aminay mivantana direkta raha vaovao marikivitra. Ka misao tsy mety. Araka zany ara dia matotra sady mirindra tsara ny tokotely mamasana hanjo izay fiaraha-miasa ny mpitandro ny filaminana ny fokon'olona ary ny ben'ny tanàna na pasomanzeka natratrarana izao ezaka lehibe izao. Ihany namana i Robertson ny tatitra makasika ny fionamben'ny fédération ny fanimbona faritra Vatovavy Fitovina. I Robertson Jean Manakarana. Telo andro ny faharetan'ny fionambe ny ireo kambana ao anatin'ny fédération fanimbona anivon'ny faritra Vatovavy Fitovinany izay notanterahana teto amin'ny trano tompon'olona teto Manakara Saraomarina moa fa dia mpandray anjara mavitrika no tonga niatrika izany fionambe izany teto. Ny fanazavana hoentin'ny Andriamatoa Bruno izay filohan'ity fédération fanimbona ity no anazavazava amintsika ny tena zava-misy marina. Io fédération fanimbona io marafina zay da ahitana vola tokantrano ary moriorivo lasaratsely roa eo. Izay fikambanana amin'arivo lasaratsely zay da ahitana eo amin'ny fikambanana fototra izay miisa 300 amin'ny maha-fanimbona zay dia manao resaka fampiarana amin'ny voly resaka teknika. Io teknika io zany izay ahitana resaka fampantsona sy fomba boroborobo ary ahitana vokatra tsara sady manana kalitao. Saraomarina moa fa dia mifototra tanteraka ao anatin'ny atao hoe fambolena sy fiompiana ity fédération fanimbona ity izay ahitana ireo fikambanana fototra na ny groupement, ny union ary ny fédération ihany koa. Efatra taona izay no nizoroany ity fédération fanimbona ity. Ny fiongazety Ange Rokotoarso no antsika mamarina ity vaovao ity. Marina tokoa zany satria saika nitatitra ny tsy fahatongavan'ny ramatoa Lalao Ravalomanana sy ny fitsingeritoana rampitso febroary avokoa ny feon'ny gazety tonga teto amin'ny télévision malagasy tamin'ity androany ity. Takitan'izay Doli Rodokisy eo amin'ny sarin'ny Jakira Kotomanga. Manakambarany mahakasika ny Lalao Ravalomanana avokoa ireo lahatsoratra an-gazety nivoaka androany. Tsy nety nitondra ny Lalao Ravalomanana nampitahory ny fitondrana ny Airlink hoy malaza Madagasikara. Fa ankoatr'izay mbola tanteriny ity gazety ity ihany ny mombamomba ny 7 febroary. Manam-pahaizana roa sud-africain no adiadina raha ny nambaran'ny malaza Madagasikara ihany. Mbola resaka politika ihany ny tsy fahatongavan'ny Lalao Ravalomanana nantsoin'ny Prime Ministre ny Ministry ny Fitaterana. Etsy an-dany indray vonona hidina an-dalambe himonja roindefo hoy ihany ny gazety. Resaka fandriampahalemana zaza tsy ampy taona roa maty nifampitifitra tamin'ny pôlisy. Matahotra ny fitondrana faty nosankanana tsy hody tamin'ny notamma vaovao i Lalao Ravalomanana raha ny abaribarin'ny gazetiko io. Fa ankoatr'izay teny Antanimora nitomany ny fianakaviany fa naverina eny tsy hafan'ny jeneraly Rahoelina hoy ihany ny gazetiko. Setry ny fanatanjahantena Cannes 2012 Zambie Côte d'Ivoire ato tsy vita. La Gazette de la Grande Île dia mitatitra Ambotsirotra sy Mahazarivo mifandona. Resaka politika ny mahakasika ny fiverenan'ny marika Ravalomanana tsy mino intsony ireo mpanaradia azy. Midi Madagasikara dia manabaribary retour d'exil compromis notam déguisé contre Lalao Omer Belgique en colère. Resaka fandriampahalemana tany Ambositra ramatoa roa maty notsatoana antsy tao an-tranony na olana ny iray amin'izy ireo. Taratra dia milaza tsy tonga tamin'ny ora farany indray tsy navelany tondra ny Lalao ny Airlink. Mbola ahitana resaka momba ny fandriampahalemana ihany ity gazety ity. Tovolahy namono zandary no rarafan'ny zandary bala efatra hoy Taratra. Pikaramanady nahiditra amponja eny Antanimora i Joseph Akiva.
Inona ny vaovao dia mitatitra ny mahakasika ny fandrimpahana mpanao fihetsiketsehana mandany famitsoran-keloka ho an'ny filoha teo aloha ireo niaram-boiny. Mbola tanteriny gazety ity ihany koa ny fahatsiarovana ny 7 febroary voalaza fa hisy mpitaritolona toniziana hijoro vavolombelona. Le Courrier de Madagascar dia manabaribary ny raharaha 7 febroary hisy fanadihadiana atao. Fa ankoatr'izay mbola tanteriny Le Courrier de Madagascar ny mahakasika ny resaka fitoniana ara-politika fa samy tsorototra amin'izany na i Rajoelina na i Ravalomanana. Ao raha indray dia saika mitatitra ny mahakasika ny fandriampahalemana avokoa. Tany Mahajanga polisy maty niaran'ny angaredon'ny mpianatra. Resaka fahadiovana manomboka ny paikady vaovao anesorana fako eto Iarivo. Sehatry ny fanatanjahantena kitrakany 2012. Tody manasa-dalana ny Zambianina, ny Ivoirianina, ny Malianina ary ny Ghanéanina. Resaka politika, fampiarana tondrozotra, ampaingan'ny mahazo arivo ny eny Ambotsolotra ho ihany ao raha. Fa ny amaranana ny feon'ny gazety androany dia ireo gazety avy any amin'ny faritra. Iny vaovao Tuliara dia manasongadina antoko TGV tany Vakinankaratra ny fametrahana Repoblika faha-efatra ny tanjona. Iny vaovao Tomasina indray dia manabaribary kominina Renivohitra Tomasina napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny PDS vaovao. Iny vaovao Antsiranana milaza ny fitokonan'ny CSS ahina ny taona fotsy eny amin'ny université. Iny vaovao Mahajanga dia mitatitra mpamily camion eny Amboboka milaza ho rahonan'ny mpiasan'ny commune. Ao zao Dr. Bertrand Ralevomanana izay menadaro no niaran'ny sarindina nanao ny vaovao-paritra tamin'ity atoandro ity tapitra treo ny vaovao mametraka ny veloma mandrapitafa tompo plasy tompo veloma anjo. Bertrand dia veloma tokoa.